Nanomboka androany ary aharitra efatrandro ny atrikasa fiofanana iarana amin'ny manampaizana avy amin'ny sampan'ny firenena mikambana miady amin'ny fandika-ndalàna voaomana sy voarindra mialoana ny crime organisé manatrika izany ireo mpiantsihatra eo amin'ny ady atao amin'ny kolikoly sy ny famotsim-bola sy amin'ny famerenana fananana azo avy amin'ny tsy fanarahan-dalàna. Io zay retsika indrindra ny sary mitondra ny fanapandrazavana mikasika izay vaovao izay. Ny ady amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny arena voajanahary na ny lutte contre le braconnage no loha-hevitry ny atrikasa fiofanana izarana ireo manampahaizana avy amin'ny UNDOC na ny sampandrarana ny firenena mikambana miady amin'ny fandikan-dalàna voaomana na voarindra mialoha izay nanomboka androany teny Antaninarenina raha ny fanamarihana izay noety ny télé général ny sampandrarana malagasy iadina amin'ny famotsim-bola na ny samifina. Ny zavatra hita zany indrindra aty amin'ny faritra Afrika dia miainga avy amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ireny zava-maniry na biby arovana ireny dia miteraka vola be ary mety handalo famotsim-bola, mety isina kolikoly na fandikan-dalàna zay le niresahako teo hoe crime organisé na fandikan-dalàna zay voaomana sy voarindra mialoha ka miainga avy amina fomba hoentina miady amin'ireny fitrandrahana ny karazana zay arovana reny zany dia mianatra ihany koa tsika mitsirika sy miady amin'ny famotsim-bola kolikoly zay aterak'izay sy ny fanondranana fananatsika ivoaka ny sistany Madagasikara. Antenaina fa anisan'ireo volavolan-dalàna izay hodinihan'ny parlemanta amin'ny fotoam-pivoriana ara-dalàna voalohany izay nisokatra androany ny volavolan-dalàna mikasika ny famerenana ny fananana azo tamin'ny fandikan-dalàna. Banga ny ady amin'ny kolikoly raha vao tsy misy ny famerenana ny fananana zay voahodina noho ny kolikoly na noho ny fanaovana famotsim-bola ka zava-dehibe zany no ananatsika an'ireto dia ny raha ny fanantenana aloha dia hoe atolotra aho mieny amin'ny antenimieram-pirenena ary engany ho lany soamantsara. Itohatra amin'izy madimy eo avy izao ny fiofanana izay omeny ireo manampaizana vahiny ireo.